amin'ny fifaliana lehibe indray raha lasina vavamalala mionana amintsika amin'izao fotoana noho izao. Fifaliana ho andry eny miaraba antsika rehetrarehetra tratran'izao andro tombonandro mpahavelona izay nomen'Andriamanitra antsika tsirairay avy. Miaraba anao manokana satria tena tahian'Andriamanitra isika amin'izao fotoana izao. Misaoran'Andriamanitra ianao raha velonaina androany. Ninona zavatra mahazo anao, ninona zavatra lalovanao, dia izao foana ny teniko anao hoe ataovy fifaliana ho anao ny velonaina, ny hiratra ny masonao, ny tempo ny fonao amin'ity androany ity. Be dia be ny olona amin'izao fotoana izao raha lasina vavalala tamin'iny alina iny amin'izao anio izao no miady amin'ny fahafatesana ary vonona ny anolotra ny zavatra rehetrarehetra mihitsy, ny fananany rehetrarehetra, ny hazakazaka ny fianakaviana rehetrarehetra mba haninona, mba hahafahany velonaina fotsiny. Misy olona tsy mangataka ninina fa tsy mba ho velona fotsiny te hitenenao hoe andao antsika hisaotra an'Andriamanitra, andao antsika hiteran'Andriamanitra zavelanao zavatra mandalondalo fotsiny fa ataovy tena fisaorana mamy eny ambavanao mihitsiny ny nitahian'Andriamanitra anao androany ka velonaina soamantsara fa tianao Jesosy fahasoavana lehibe ny anjara fahasoavana lehibe zany hoe tsika velonaina soamantsara zany ry raha lasina vavamalala. Teteny aminao androany hoe na inona mety zavatra misy eo amin'ny fiainanao dia andao fotsiny apetrakintsika eo amin'Andriamanitra fa tsy misy zavatra izay tsy hain'Andriamanitra atao ary mino fa raha mapetraka ao amin'ny tontolo andronao androany dia izy hikarakara an'izany amin'ilay tena mahasoa anao sy ilay tena mampety anao ka dia hivavaka isika amin'izao fotoana izao milohan'ny izarahana tenin'Andriamanitra amintsika rehetrarehetra. Jesosy misaotra anao satria noho ny fahasoavanao tokoa no mbola mahatafavory anay eto, tsy nahalany ritra anay. Noho ny fahasoavanao tokoa Jesosy no mbola mahatonga anay ohatr'izao. Jesosy matoky fa eto ianao, matoky fa manatrika any amin'ny toerana rehetra izay misy an'ireto olona ireto ianao, dia matoky Jesosy fa tsy manatrika fotsiny ianao fa manome hery, mikasika, mampitraka, manasitrana, mamoky amin'ny alalan'izao teninao izao ny hiainga ho teny tonga nofany Jesosy izao teny izao ka ho azon'ny olona tsapahitanana tokoa ny vokatry ny fivavahana sy ny herinao. Misaotra Jesosy ary ny devoly sy ny saftana dia afaritra amin'ny rahanao, tsy afaka anelingelina izao fotoana izao ary tsy afaka ny hikasikasika sy anelingelina ihany koa ireto olona ireto ho voninahitra nanao fa ny teninao dia tsy maintsy ho voatory eto amin'ity androany ity. Misaotra raha io, aleloia, amen. Ny tenin'Andriamanitra izay hojerentsika eto androany dia tenin'Andriamanitra araka ny hitantsika ao amin'ny bokin'ny Korinthiana voalohany. Korinthiana voalohany toko 10 ka ny andininy 7 hatramin'ny 17. Korinthiana voalohany toko 10 andininy 7 hatramin'ny 17. Ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ako aoka tsy haka-fanahy ny tompo sika taka nakany sasany tamin'ireny fanahy ka maty ny mena rano ireny. Aoka tsy monomonina ianareo taka ny sasany tamin'ireny izay maty ny mpandringa. Izany dia nanjo azy mba ho anatra sady voasoratra zany ho fananarana antsika izay niarany farany izao tontolo izao. Koa izay manao azy efa mijoro dia aoka izy hitandrina fandrao lavo. Tsy misy fakapanahy mahazo anareo fa tsy izay zakan'ny olombelona, nefa mahatoky Andriamanitra ka tsy hamela anareo alay-panahy mihoatra noho izay zakanareo fa momba ny fakapanahy dia asiany lalana hahafahanareo koa mba hahazakanareo izany. Aleloia, amen. Raha lasana vavamalala tany amin'ny tany efitra ny zanak'Israely dia ny zavatra nahavariana nahagaga dia izao tsy ny zanak'Israely rehetra izay niainga tany amin'ny tany Egypta namakivaky ranomasina mena no tonga tany amin'ilay tany izay nampanantenaina azy ireo. Ny olona rehetra dia samy nahena hoe andaotsika hoentin'Andriamanitra ho any amin'ilay tany tondra dronono sy tantely. Samy naheno an'izany ny olona rehetrarehetra, samy faly naheno an'izany ny olona rehetrarehetra, samy nandray an'izany teny izany ny olona rehetrarehetra ary ny olona rehetra dia tokony samy afaka tonga tamin'izany toerana izany. Andriamanitra tsy nanome ny listin'ny olona izay tsy hoe izay tonga fa Andriamanitra dia niteny fa ireo olona rehetrarehetra izao dia tokony ho tonga any amin'ilay tany tondra dronono sy tantely. Ny zavatra mampalahelo anefa dia izao, vitsy dia vitsy tamin'ireo olona rehetra izay niainga tany amin'ny depart no tonga tany amin'ny arrivé tamin'io fotoana io fa maninona ary fa nahoana loatra ary
Andriamanitra ve na mety fohifohy raha ny teny fa ho any amin'ny tany kanana ny olona. Andriamanitra tsy na mety fohifohy. Andriamanitra ve nandainga ka nampanantena olona zavatra tsy misy, tsy hiaravana malala. Tena rehefa zavatra nytenenin'Andriamanitra dia afaka notanteraka tamin'ny olona rehetrarehetra. Ny teny fikasana dia tsy nataon'Andriamanitra ampifalifaliana fotsiny. Ny teny fikasana rehetra ao amin'ny baiboly raha lasina vavimalala dia nataon'Andriamanitra no tenenin'Andriamanitra mba ho tanteraka amintsika tsirairay avy. Zao nefa ny tenin'Andriamanitra hoe aoka tsy hakafanan'ny tompo isika, aoka tsy hakafanan'i Jesosy, aoka tsy hakafanan'Andriamanitra, aoka tsy hakafanan'ny fanahy masina, tahaka ny nakany sasany tamin'ireny fanahy azy ka maty ny mena rano ireny. Aika reto olona reto dia tokony ho tonga. Andriamanitra tsy niteny mihitsy hoe andehanareo dia ho tonga firenena lehibe, fa ho maty ny mena rana ianareo rehetrarehetra. Fa ny natonga an'ireto olona reto maty ny mena rana dia satria izao nakafanan'Andriamanitra. Inona moa no nakafanan'Andriamanitra? Ny zanak'Israely lasina vavimalala voalaza ny tenin'Andriamanitra amin'ny 1:40 aoka tsy monimmonina ianareo tahaka ny sasany tamin'ireny izay maty ny mpandriaka. Ny fimonomononana raha lasina vavimalala, ny fimonomononana dia zavatra tena tsy tantin'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely. Tena tsy tian'Andriamanitra raha lasina vavimalala ny fimonomononana. Inona moa ny atao hoe fimonomononana? Ny fimonomononana dia ilay zavatra rehetra nitenenin'ny zanak'Israely teny an-dalana rehefa avy niampita ny ranomasina mena izy ireo. Ny tena marina mbola vao teo amin'ny ranomasina mena dia efa nisy andian'olona nanomboka ny monomonina. Ny monomonina tamin'Andriamanitra rehefa fantany, rehefa reny fa indreo ao aorianao ny zanak'Israely mirodorodo ao aorianao ny zanak'Israely. Teny amintsika manao hoe za raha lasina vavimalala tamin'izahako vao nanomboka nivavaka dia tao anatin'ny saiko nisy olana be ny fiainako tamin'izany. Dia za nieritreritra hoe rehefa mivavaka amin'izay dia amin'ny fotoana manomboka ivavahanao dia tsy misy olana tsontsontsony amin'izay ny fiainanao. Variana nefa ahako fa rehefa tonga dia ny olana nentina teo amin'Andriamanitra fa ny zavatra mahavariana tonga tao ianao mbola nisy olana ihany. Ny mafy aza ny olana ny tena marina. Alohan'ny sokafan'ny ranomasina mena ny amin'ny bokin'ny Eksodosy 4:11 any dia misy miteny an'izany misy ny olona hoe aoka izay fa avelao ihany izay hanompo amin'ny Egiptianina fa alohan'ny hoe manompo Egiptianina toy izay ho faty any amin'ny efitra. Andriamanitra ve dia niteny tamin'ny zanak'Israely hoe andao ho vonoina ny an'efitra? Tsy izany ny zavatra niteneniny fa ny zanak'Israely ny tonga dia nanetreritra hoe ho any an'efitra na maty any tsika. Ary tsy nitovizany zanak'Israely tamin'ny Abrahama. Abrahama nitenenina hoe mandehana fotsiny aloha, tsy fantatra na efitra na tany maina na tany mavokatra. Tsy ny fantatry Abrahama raha lasina vavimalala ny tany izay nitenenin'Andriamanitra hoe andehanana tsy fantany, fa nino fotsiny izy dia natoa fotsiny hoe Andriamanitra ve dia hamono ahy. Fa ny zanak'Israely dia nieritreritra mihitsy fa Andriamanitra dia hamono azy. Andriamanitra dia hamono azy. Dia vao nisy isaky misy zavatra mitranga dia monomonina foana. Tsy alao ve miverina any Egipta ihany, alao manompo Egiptianina sao dia ho faty any. Vao nandeha 3 andro tsy nahita rano dia efa nomononmonina. Ho faty aty izay fa nga tsisy fasana tany Egipta no avela aty an'efitra izay no ho faty. Fa izy ary niteny any zanak'Israely fa ho faty. Tsy nisy niteny tamin'ny zanak'Israely hoe ho faty, fa ny tenin'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely dia hoe ho atao firenena lehibe, ho atao firenena matanjaka, homena tany tsy mbola nisy ohatr'izany, tany tena tsara. Fa ny zanak'Israely dia fimonomononana foana. Ndaminy ary tena nahatezitra an'Andriamanitra ny fimonomononana. Za koa androany te hiteny amintsika rehetrarehetra fa ratsy fiafara ny olona mpimonomonona. Tena ratsy fiafara. Tena ratsy fiafara. Za te hiteny aminao hoe tsy hoe fampitahorana anao izany fa matoa tonga ny zavatra ohatr'izany
dia mbola fotoana zao tian'andriamanitra antsianantsika rehetrretra andriamanitra nge tsy andriamanitra nge re rasina babalala tsy andriamanitra mampididozy rehefa hanao zavatra tao amin'ny tanàna Ninive andriamanitra hoe ora vako nareo ora vako ty tanàna ity dia mbola nandefa olona izy aloha miteny hoe ora vany ty tsy hoe fampitahorana iny fa ny tena marina andriamanitra dia ohatran'le fomba fiteny malagasy hoe basy aty fikavana ka ranyrany andriamanitra zany tena miteny ny olona tsy vonina mony ny olona tsy mbola vonina mony tena dia le olona miteny hoe za mony tena tia misy zavatra iova ao le olona hiteny hoe za isara-panambadiana ary dada raha zao ny ataony dada tsy isara-panambadiana izy io fa mba iovan'ny dada ny zavatra ataony fa ny olona tonga dia isara-panambadiana tonga dia misaraka ny olona tonga dia mamony tena tsy miteny amin'izan'iza fa tonga dia lasa fa andriamanitra raha lasana vavimalala miteny meloha mba hanino mba tonga ny olona iverina fa andriamanitra dia mananatra foana any androany andriamanitra dia miteny amintsika manao hoe izany nanjo azo izy mba hoanatra sady voasoratra zany ho fananarana atsika ny zanak'Israely rehefa nymonomonina dia nilatsaka an-dalana foana nisy monomonina izy dia tonga amin'ny menarana manaitra ny monomonina izy dia nisy zavatra foana nitranga za zany teteny amintsika hoe za taloha fatrapomonomonina tamin'ny zavana manomboka mavaka vao manomboka kely vao mivavaka dia mivavaka dia vao vita le fivavahana misy olona indray miantso tamin'izany moa ny ahako ny problemako resaka trosa efa 13 taona lahy dia isan'andro ianao misy miantso foana isan'andro ianao misy mampatahotra foana tamin'izany dia za mieritreritra hoe avy mivavaka dia kalma tsara daholo amin'izay ny olona tonga dia namanao daholo amin'izay ny olona tonga dia tsia ny hoe mivavaka tsy hoe tonga dia eo anoloanao tsisy ninona zany tsony fa omena hery amin'izay ianao hiatrika an'le zavatra nininona eo anoloanao ary omena andriamanitra anao ny toky mba tonga anao tafavoaka tena monomonina nge zany vao misy zavatra kely za hoe mbata hoe mivavaka tsy takokory za mpiteny an'izany tarakaraky ny vavahana kivy leo mantsy an'le olona pampahery ana za tsy vavaka izany tsony asa zay mba nefarako ty raha tsy nivavaka izany tsony tsy fantatro zay nefarako na za efa tsy fantatro tsony tsy tiako eritreretina kory hoe takany ahoana nefarako raha za ty tsy tonga meloha tao amin'i Jesosy raha tsy tonga ara-potoana tao amin'i Jesosy ny monomonina mandra-pahatonga ny fotoana anankiray ny tenen'ilay fanompon'andriamanitra hoe mba fantatrao ve fa niatony tsy nahatongavany betsaka tamin'ny zanak'Israely tany amin'ny tany Kanana dia fimonomononana tsy nitsinona afa-tsy fimonomononana vao tsy nisy rano kely tahaka izay zay mba maty tany Egypta vao manandray omen'andriamanitra atsika dia mana foany tony ve fa ngady tsy mba misy eny any Egypta nge misy eny any Egypta nge misy tongolo ravana malala andriamanitra rehefa nanalanao tany Egypta dia satria tsy mety aminao any Egypta fa misy lalana lalovantsika hiampitana makany amin'ilay tany Kanana fa raha koa le ohatr' izao ny vilona Egypta sy Kanana dia tsy tanteraka ny ten'andriamanitra hoe ny Egyptianina zay hitanao maly tsy hitanao tsony mandrakizay fa mbola ifampitazana eo nareo fa nataon'andriamanitra tany mifanalavitra zany mba tsy hanananao fifandraisana intsony amin'ny Egyptianina ary ny fomba fanalananao eo dia zao foana mantsy ny problème atsika ny fahaotantsika tao anatin'ny 5 taona dia davintsika io fafan'andriamanitra hoe ao anatin'ny ray andro dia tsisy ninona tsony mihitsy dia tonga dia milamina be dia tonga dia aleluia be ny fanadiovana atsika fotsiny ny fampianarana atsika fotsiny tsy handeha amin'iny manana fotoana andriamanitra ary fotoana an'andriamanitra tsy azonao baikona zany andriamanitra za zany tehiteny amintsika indray andro any somary tohana ny foko tohana kely ny foko misy olona zay nentina mbavaka mikarakara taratasy rehefa nikarakara taratasy taty andafy izy io dia alohan'ny hiditra tao amin'ny préfecture izy nentina mbavaka dia ndralahy zany efa tena mba manana faniriana mihitsy anana iny izy ty anana taratasy hoe taratasy vazaha amin'izay sisa na hoe mba titre de séjour lavalava rehefa tonga avy tao dia nentina mbavaka dia zao mivaly teniny voalohany rehefa nivoaka avy tao izy
tena kivy be rahalahy mantsy anazy zany de zany eritreritra hoe kivy be hoe alefa ny vazaha mody ve sa hoe atao ahoana sa ve hoe natonga anazy hoe kivy be mba fantatrao récépissé telo volana angamba izy zay récépissé ny azony nivoaka tao de kivy be izy a de malahelo be a de monomonina be tamin'Andriamanitra ry havana malahy za tena tonga de somary tohana kely ahako hoe zany reo a rahalahy mangataka zavatra isika amin'Andriamanitra de tsika zany raha tsy azo pilidinina be na azo tena tsy fantatro inona zany ny tonga tsika isotra androany be de be ngira lasina vavimalala ny olona faly raha mahazo an'izany tsika zany dra ne tena tsy mety maky ny zavatra rehetra ataon'Andriamanitra amintsika de mety amintsika io aloha ny anjarantsika io aloha mety aminao mangataka zavatra ianao amin'Andriamanitra za miteny aminareo foana zao rehefa misy olona hoe etinambavaka aza mba miteny an'izany hoe efa mba ohatra mba metimety ohatra tsaroako ilay nabavy ilay etinambavaka zay efa tsy manao an'izany tsy noho izy zao efa mba nanary ny fanamasina izy fa zany vehivavy zany tena sarotra mampahery an'izany entina mavaka izy ny alina talozany olo zany ozy ianao parain'ny andro tsy matory dobodoboka be fisotra zany io fony io de matahotra de mipetraka ty an-dafo moa zay olo zay tena hoe misy fanaratsy amataonany be de be amataonany efa tsy haiko na 70 taona ohatry zany foana isak'ala voatory de tsy mety mahita tory fa fony io dobodoboka be mihitsy de izy tena misy tahotra be mihitsy de ao an-trano tena misy fanaratsy miteniteny mihitsy satria izy man tsy nisy fifandraisana tamina reny le olona le mpanao le tena le mpanao fanafody mahery le afrikana mpanao fanafody mahery re mihitsy de zao zavatra mitranga nanomboka ny etinambavaka izy de nanomboka délivré de nampianarina tenin'Andriamanitra isaky ny alohan'ny atory mampahery anazy atania lapitso nanahoana ianao zay mba natory kely mba nanomboka natory kely fa de asa indray ny rariva fa natory ohatry ny ahoana ianao natory a de tany amin'ny tamy 5 maraina tany a de fa taitra ry havana malala hatram'izay anao tsy matory mihitsy ny ao anatin'ny alina tontolo fa efa natory hatramin'ny 5 maraina ianao a tena tsy azoko tena za te teny amintsika tena ny olona ho tafita de ny olona tahaka andry Josoa ny olona tahaka andry Josoa zany raha lasina vavimalala tsy zay zavatra mitranga eo de zao fotsiny fantany Andriamanitra miteny tamiko fa ho any amin'ny tany tondra dronso tantely mandalo tsy fisina rano tsisy io androany fa Andriamanitra fitondra any amin'ny misy alleloia iza ny olona tonga tany amin'ny tany Kanana Josoa anisany Josoa tena niditra tany tsisy rofotra ny akanjony tsy nivoto ny tongony fa maninona misy olona maty tany amin'ny tany efitra fa ngano mainka afaka mijery hoe Josoa tsoanko de ianona tsoanko tsia fa Andriamanitra ry havana malala ho an'izay olona matoky anazy de omeny hery olo ten'Andriamanitra hoe tsy misy fakapanahy mahazo anareo fa tsy zay zakan'ny olombelona nefa matoky Andriamanitra ka tsy mamela anareo alaim-panahy mihoatra aloha zay zakanareo fa momba ny fakapanahy de asian-dalina ahafahanareo koa mba azakanareo an'izany Andriamanitra zany de mafantatra tsy misy fakapanahy zany mihoatra omenan'ny olona raha lasina vavimalala hoe andeha omeko betsabetsaka kokoa ianina ataoko betsabetsaka kokoa fakapanahany ihany fa Andriamanitra samy mafantatra zay fakapanahy zakantsika tsirairay avy Andriamanitra nanao atsika misy olona zao mety zavatra fanenjehana kely tsotsotra kely reny misy olona nge amintsika teneniko antsika mihitsy fa misy olona nge raha lasina vavimalala na tia mivavaka ty ary olona fianakaviany somary tsy mankasitraka an'izy mangaringarika kely any am-piangonana misy vehivavy moa tena tratran'izay ohatrany somary mifangaringarika kely sy ny sisa de iny de efa afaka mahatonga an'le olona manino tsy vavaka tsony fa manino ianona mangaringarika be za tsy vavaka tsony rahalahy fa ohatry manomboka mafimafy zany ady zany ohatrany za ve rahalahy andeha vavaka de lasa tsisy frais tsisy afaka mahatonga olona anankiray tena tsy mandeha mivavaka de mametsina andro mba andeha hivavaka ve za de frais ary tsy omenao hijanona zany fa nga everinao fa faly koa ny devoly ianao androso io de mba manao zay ataony koa izy fa Andriamanitra koa anatin'izany mijery atraiza ho aiza ny Andriamanitra nge raha lasina vavimalala ny olona monimonina de Andriamanitra tezitra fa Andriamanitra koa mijery tsy ny monimonina ihany mijereny fa ajereny koa zay tsy monimonina fa Andriamanitra efa misy zavatra homanino anao ao ambadika ao
fa mahatonga tsika tsy mety tonga eo miemotra foana dia ahemotrotsika reo tadytsika ny varobavaka amin'ny alalan'ny fimonomonona atsika ihany. 20 taona tompoko dia tokony ho tonga teo amin'ny tany kanana ny zanak'Israely 20 taona satria Andriamanitra dia nila fotoana nahafantarana ny zanak'Israely, nahafantarana ny tao am-pony, ary Andriamanitra koa dia nanome 20 taona ny zanak'Israely mba hahafantarany an'Andriamanitra. Fa 20 taona io tonga teo amin'ny 20 taona tsy nety niakatra tao indray ny olona. Ndana misafy tany efa nasena nijery an'izao io le tany tena misy tokoa ve ny tany kanana, tena misy ve hoe voaloboka ngezabe, voaloboka sapany anankiray roalahy mitondra anazy, amponga be ny-danitra tena hoe zany ka tondra niangezany voaloboka tamin'izany ngamba ohatra ny kelikely nozany lohako zany, voaloboka fotsiny tena sena nijery misy ve le izy, tena misy Andriamanitra ndao am'izay ary miakary olona ngezabe neo maty ao zay ndao ary ozy Andriamanitra ka aza miakatra zany rehefa zay tina tsika nge arahan'Andriamanitra koa zay tiatsika andao rahalahy ifadiana any fa tena afaka io tena ohatra voamena izy rahalahy ohatra tsy akatra ataon'Andriamanitra ahoana moa tsika rehefa tsy akatra, tsika ve teo afaka sa Andriamanitra? Fa tsika de lasa teny to 20 taona manaraka 70 taona vao tafiditra ary le tao anatin'le 20 taona manaraka tena teteny aminao teo am'izay tena be dia be am'izay nilatsaka andalana ny zanak'Israely. Tsy teo amin'le 20 taona voalohany, 20 taona voalohany nataon'Andriamanitra nampahafantarana fotsiny nanehoan'Andriamanitra zany hoe rano mivoaka amin'ny vatolampy aiza renao ny ahitan'izany fa maninona reny efa nahita ranomasina nisokatra dia rano tsy misy 3 andro efa mahatonga anao teny hoe maty aty zay, raha maty ianao dia teo amin'ny ranomasina mena dia efa tratran'ny Egyptianina. Fa ianao tsy mety maty io, ianao tsy mety reraka, tsy mety rava io ny fiainanao, misy zavatra omen'Andriamanitra anao any alohany. Fa ny atsika problème antsika dia zao foana ho faty any ka za hoe dia tsisy rano dia avy ndray kapohana ny vatolampy dia misy rano midina ary io vatolampy io dia volazan'ny tena Andriamanitra fa nanaraka ny toerana nisy ny zanak'Israely vatolampy aiza ataon'Andriamanitra ohatra misy tongotra dia zay rano ve tsy omeny anao, zay sakafo ve dia tsy omeny anao, nomen'Andriamanitra many isan'andro ny zanak'Israely mba ahafahany zanak'Israely manana fiononana ihany koa matokana hoe io aloha nomena. Misy amintsika nge tsy manaiky many isan'andro zany misy amintsika nge lasana bamalana loka tsotsotra fotsiny dia efa mahatonga atsika zao ve mba mivavaka dia hoe io manamana foana isan'andro dia anana foana zara lasana bamalana tety vavimbela aminao zay mivady tamin'izay lomboka vao mivavaka tena teneniko anao zay tsy hoe 4 mi tena nanana ny ampy tamin'ny talohany sy niady ary za tamin'izany dia 4 mi miady satria za taloha costard cravatte foana mandeha miasa raha jerenao ivelany ay monsieur rado fa rehefa jerenao ny fiainana vao nanomboka nivavaka Andriamanitra tsy misy fiainana ohatr'izany. Fa tena teneniko anao zany hoe mivavaka mihinan-kanina zay mivady ny olona afaka misy manampy ny fianakaviana sy ny sisa fa io koa rehefa adinao tsy adin'ny fianakaviana hatreo ny adinao aza manao kristianina rain'lezo zany ianao hoe mitaraina amin'ny olona foana ianao manolo teny hivavaka nefa ianao mitaraina amin'ny olona dozy ny olona hoe fa nga ny Andriamanitra tsy mahavonety ny olona ndray misy tenan'Andriamanitra dia voameny olona teny mialao amin'ny fivavahana io foaram-panahy ina rehefa zao ve aza mivavaka zany ny olona zao tsy mivavaka iny sakafo dia aza mivavaka zany zay tsy nilan'izany tamin'izany ny olona manampy afaka misy fa fanapa-kevitra koa dia zao zay dia sao sy anaraka anao zay zao aloha ny lalana fa teneniko anao zay mivady tamin'izany anankiray zanakay 13 taona lasa zany zavatra teneniko anao zany 12 taona mahery zao ny zavatra nitranga misakafo zay taloha zay mivavabavaka dia ohatrany tany Egypta mihitsy mihinana hena mihinana tongolo fa andevo ihany andevo ny fahotana andevo ny trosa andevo ny problème fa faly ery mihinana fa rehefa tena nanomboka nandray an'Andriamanitra amin'izay nandray an' Jesosy niova fo tsy mitrosa zany tsony zay hoasy taloha ohatry zany rehefa tsy mambola dia mitrosatrosa eny dia fa tsy mitrosa zany tsony trosa aho fa za koa te mananatra anao raha misy olona anatin'ny trosa eto aza trosa zany ny anafahanao trosa fa tsy afaka amin'io zany ianao trosa dia fanahy io ianao tia mitrosatrosa lava io fanahy ratsy io ary fanahy ratsy io dia anisan'ny fanahy ratsy anankiray misoko miadana ary tsotriny tsy dia ohatrany hoe fanahy ratsy misokosoko miadana tsy hitanao ahoana zany fa tena mamatotra io ary tadidio fa zao tenako zao efa intelo-tsaikana motena no io tena teneniko anao fa trosa niainga tamina vola misy ohatra tamin'izany fa mba mahafinaritra fotsiny mba manao carnet any amin'ny bara misy bara eo tanàna ataovy compte ka hoe vola afaka mipehana hoe ty atao vola bera roa fa mahafinaritra fotsiny manao netomboka tamin'izany fa saika ny aina ny nanaraka fa ny olana dia zao tonga ny fotoana napahana efa tsy tianao an'izay tsony
fa tena hitanao zany hoe vola arivo ariary io ny eo ampelantananao inona no ataonao de vidy anana petsay tsisy menaka iza nividanao menaka am'izany petsay na inona moa le anana le anana reny tetitetea vadiko mahay mahandro be aleluia men'andriamanitra famezam-pahasalamana de ataony zay fa na de 9 andro ary izy de anana maina ihany io nga misy mampahay mahandro anao koa rehefa tsisy menaka io de tsisy voatabia de anana maina fa anana maina hoanina vary maina tena latsaka ny ranomasoko tamin'izay fotoana zay jesosy io fa zao mitenina mivady rehefa mivavaka ho an'ny sakafo jesosy hoaninay ty androany fa ty alohany avy aminao zao ny atao emana aloha fa ho avy ny fotoana iverina eo ihany ny enomboritra matavy sy ny sisa andrahoana amin'ny sakamalao miaraka amin'rona angivokely ho avy zany fa ny problème atsika na de mana aza tsy tiatsika zany misy fotoana rahalasana vavalala ny zanak'Israely men'andriamanitra mana aloha de avy indray zanak'Israely nihinana ny maniry ho azy anao zay aloha ny fitantanan'andriamanitra misy antony izy matoa manao an'izany tantanina tahaka ny zazakely mana aloha ny endriky ny mana de endrika fakasitrahana Josoa nihinana mana zany tena mitantarainy misy tahaka ny voadrafy fotsifotsy ohatry ny tately tsy zavatra mitovy aminazy ohatry ny glasy glacé kely ohatry ny reny mihinana n'ireny gâteau blanche neige taloha reny tsy fantatro ho an'ny olona mahakatohan'andriamanitra de niteny fa ny mana de zavatra tsara fa ho an'ny olona mpimonomonina mana foana ve za te teny aminao tsy misy fakapanahy mahazo anao fa tsy zay tokony zakanao zany io aloha ny anjaranao misy nge samy manana ny anazy misy nge olona am'izao fotoana zao resaka ny fakapanahy mety resaka vady masika ny eny sasany ndray tena ozy zao ny olona hoe alao ana iza teo anazy any vady masika zany tsy hoanina fa rehefa mba misy vola aloha de zay misy olona am'izao fotoana zao miaina anatina lapasoa mihitsy ao anatin'izany tokantrano zany tsisy fifankatiavana zany tsisy na kely ary de ho an'ny olona sasany tsy manana nininna lay zarara trano vonikely izy ny hoe aloraga ho any am'izany trano zany fa zay fifankatiavana zany fa misy olona any hoe aiza misy tokantrano te ho any anatina tokantrano ohatry ny tranotrano vonikely fa mifankatia be mihitsy izy menaka fakapanahantsika reo zany samy manana ny atsika ny anahy tsy ho afaka ho anao ny anao tsy afaka ho anahy ary tadidio fa misy olona am'izao fotoana zao amina miliara ny trosany zay ny zavatra trehany satria zay nitan'andriamanitra koa mendrika anazy fa raha 500 000 francs io tsy isy dikany amin'ny tsy fakapanahy io aminao ary tsy mampitodika anao amin'andriamanitra tsy kinanao amin'andriamanitra fa misy olona am'izao fotoana zao vola ray hetsy ariary ohatra fa tena mampibabababanazy tena mitady andriamanitra Jesosy aiza ianao fa tena tsy misy zavatra tonga eo amintsika ka tsy zakatsika io zavatra mahazo anao io ny tokony anao io fizahan-toetra tokony anao io matotonga aminao ny mpanamboatra tomobile ary mahafantatra hoe charge utile anty tomobile ity 750 kg ny charge utile anty tomobile ity 2 tonnes de asisy soratra mihitsy hoe 2 tonnes ihany fa mihoatra an'io tsy azo atao de andriamanitra vera lasa nyvamanahy de tsy hafantatra asy anao fa ny zavatra mahazo atsika io zavatra tokony ahazo atsika zavatra tsy maintsy tokony olona lovantsika ekeo io manomboka androany aza monomonina zany tsony teo tongany amin'ny tanina tondradronosy tantely venao teo tongany amin'ny tany nampanantenan'andriamanitra venao de zao atsaharo aloha ny fimonomonona najanona voalohany ny fimonomononana misy zavatra ataonao misy zavatra angatahanao amin'andriamanitra mangataka zavatra folo ianao fa misy zavatra atsasany fotsiny aloha efa manomboka mitranga de ndana misaotra an'andriamanitra zany mitoetra ny Josoa raha lasana bavamalala zany mitoetra ny Josoa makasitsaka hatramin'ny zavatra kely zay mitranga eny an-dalana eny zao foana anazy misaotra anao zay andriamanitra mana ny latsaka alleluia na ny filatsahany mana azy tokony nisaona ny zanak'Israely an'andriamanitra raha tsy nisy mana moa ny zanak'Israely inona zany no hoaniny fa ngamo izy afaka iverina ny Egypta tsony ny ranomasina mena nge ka efa nidy ny ranomasina mena le nisokatra nge tsy hoe lalana azonao ivezivezena fa hitanao zao hoe nidy iverina ho aiza ary ianao araka ny toroteniny fampaherezantsika tamin'ny alina de zao isika rehetrarehetra reto isika rehetrarehetra reto ny tomobilitsika ho tsy misy maharsarela zany tsony tadidio le fizona vavombelona teny ekonomaly fa ny tomobily tam'izany fotoana zany enim-bolana tsy misy maharsarera mandroso foana zany ny lalana mandroso foana
tsika dao androso foana ny mihemitra zany tsy tsika zany tsy mety amintsika ny mihemitra raha masina mena efa nidy Egypte efa tsy hita efa any ariana any aninona any tsony ary tsika fa matoa ianao nandroso de mandroso misy zavatra ao aloha ao fa aza tapenanao amin'ny fimonomononana ny zavatra tokony nataon'Andriamanitra aminao. Misy fotoana za ndray andro ny andro valibavaka vita tamin'izany tena efa eo ampiandrasana le valimbavaka ohatrany somary nitara kely le valimbavaka monomonina sady ndray zany ko fe tsy azoko mihitsy Andriamanitra fa maninona ary mbola mihemitra keo zany ve nataim-bavaka monomonina fa tena nihemitra tanteraka mihitsy le zavatra tanterina vao nafantatra fa io zavatra io ohatrany hoe ohatra zany zao hoe efa andeha ho any an-tranonao le fitahiana de efa andalana mihitsy efa andalana efa tonga any mihitsy ianao zany tokony miandry sisa ny ataonao fa ny monomonina niverina mihitsy le izy za zany te-ampahirintsika Andriamanitra atsara ny fimonomononana mba tsy ho laniny menarana ianao atsara ny fimonomononana mba tsy hoe matin'ny mpandringana ianao io zavatra homanin'Andriamanitra anao io de ho anao tsisy afaka mandrombaka an'io fa ny mahatonga ny tsy tonga de ny fimonomononanao ny fimonomononantsika. Misy olona hoe tetinam-bavaka rehefa manomboka mahita zavatra kely aloha ianao tsy voatery tonga de mitsangana matanjaka be miazakazaka eran'ny tanàna nge ianao fa misy boka folo langy eny sitranin'i Jesosy tsy sitrana teo ny eo ireo satria misy toe-po misy tian'Andriamanitra ho hita ao anatin'izy ireo. Jesosy rehefa miteny hoe ho sitrana Jesosy nge tsy niteny kory ary ho sitrana nareo fa Jesosy andana miseho ampisorony inona moa ny dikan'izany mety misy nantany de ary ny abokako ahoana ndana fotsiny miseho ampisorony de nandery zareo teny andalana nadio tsikelikely fa ho an'ny mpimonomonina tena za te teny aminao fa tsy madio tsikelikely zany kory ianao fa boky eo ihany ianao za te teny amintsika androany tsy misy fakapanahy mahazo atsika fa tsy zakatsika fa Andriamanitra nefa matoky ary namelantsika ho alai-panahy satria fantatr'Andriamanitra fa zakatsika io ny samby kely mpianatra ho ary efa natopatopan'ny ranomasina sy ny rivo-dozy de za te teny aminao ny mpianatra ny natahotra fa Jesosy mahafantatra Andriamanitra efa mahafantatra ny herin'io samby kely io fantatr'Andriamanitra fa onja sy rivotra tsy afaky ny ahavaky an'io samby io voacalculen'Andriamanitra efa voacontrolen'Andriamanitra na ny herin'ny ranomasina midony eo na ny faharetany ihany koa raha ray andro manitsitra iny natopatoa efa maty ry Petera ohatr'izay fa fantatr'Andriamanitra hoe eto ny fetra de eto ny fetra i Goliata rehefa nakafanahany rehefa nampitahotra ny zanak'Israely nandritra ny 900 andro ny teny nanao hoe iza miady amiko isitrika foana ny zanak'Israely fa tonga ny fotoanan'Andriamanitra tonga eo amin'le 700 andro ozy Andriamanitra hoe sahatra atreo za te teny aminao raha mandalo ady ianao amin'izao fotoana zao atreo ny adinao tena atreo amin'ny fatokinan'Andriamanitra aza monomonina zany hoe zao ve Andriamanitra aza soa eo am-bavanao zany ny fimonomonina koa tsy voatery ianao miteny andraindray ny aminao eny ary fa de zay zany ndao tsika hivavaka eny na ary hivavaka na izay ary fimonomononana ny Andriamanitra aza fitahanao tsy hoe ianao miteny ihany hoe za tsy monomonina fa ny sainao monomonina zao ve mbavavaka tsy napoziko monomonina zany toko efa tenen'Andriamanitra ianao hoe ho tafita de zay ataovy ao an-tsaina ho tafita ianao raha lasana vavimalahy Andriamanitra mbola manao ihany koa izy lalana Andriamanitra nge mahafinaritra misy fakapanahy ry misy fakapanahy de mbola Andriamanitra koa manao lalana ahafahanareo mba hazakanareo fakapanahy rehefa misy zavatra mitranga amin'ny fiainanao ny zavatra ataonao voalohany ndana mivavaka mehoery Andriamanitra fa za te tena hoe misy zavatra hovain'Andriamanitra sady misy zavatra hovain'Andriamanitra za taloha nisy fotoana efa ela be mihitsy ny taty andafy tratrana lamondy aho de rehefa tratrana lamondy aho de tsy mino raha teneniko an'izany hoe za moa zava ho azy efa 13 taona zao nivavaka ohatr'izao fa misy fotoana ianao misy fakapanahy misy fizahan-toetra mandalo aminao tratrana lamondy andray andro de voasava zany de sady tsy nanao ino ty siny sady nandeha mafy tsy nanao ceinture tsara le ceinture le atao le ohatr'izao reny fotsiny fa tsy de tratrana lamondy aika lamondy anakiroa fa za tsy nahita ndray fandehanana mafy ndray tsy nanao ceinture de le fandehanana mafy any de ino nopeheko fa le ray tafajanona tafajany de mijanona tao anaty valoto tsy hitako kory fa teneniko anao fa lamondy ana 90 €
lasa efa 500 mahery tamin'izany fotoana zany niakatra ary isaky ny tonga io zavatra io dia tsy hitako nisy zavatra mihitsy zany tsy haiko zay natonga zay tafakatra efa ho 500 € mahery l'amende fotsiny tena teneniko anao zany efa taona maro lasa zay fa tena teneniko anao fa tena tamin'izay fotoana zay tonga dia monomonina za efa mivavaka zao fa maninona nisy zavatra ohatrohatro vao nitenika zay tadidiko Andriamanitra mifona fa tena mifonako aminao fa tsy olana io zay ny teneniko raisinao fotsiny fa fanjakana zany ka miraharaha zany fa alainy zay ny aminao na vola voalohany zava-dehibe fa rehefa tsy monomonina napetraka tamin'Andriamanitra tsy tako tsy niraika tamin'ny akory zay sy ny patronko tamin'izany lasa ny fanaraka nandohan'ilay izy dia nalotsika kely de vita de tena ninona zao fa raha teo azany ianao Andriamanitra dia mba zanakao ihany ahy dia maninona ny ampandoafina fa teneniko anao fa mety tsy nijanona 500 € ary mety tsy nanana za te teny amintsika rehetrarehetra androany misy zavatra ve miseho amin'ny fiainanao dia ndana fotsiny ianao atao fotsiny aloha zay ahatonga anao ho tahaka ny Josoa ho tahaka ny Kaleba aza monomonina zany fa io zavatra lalovanao io misy zavatra tian'Andriamanitra tongavanao Andriamanitra efa manana tanjona ho antsika ary eo ampanantanterahana an'izany Andriamanitra eny antsefatsefany ny zanatsipika ny devoly angeka manafika devoly ange mandefa zanatsipika kely eny ananana eny ary tena tanjon'ny devoly dia zavatra ray ihany ny atonga anao imonomonina ka tonga ny tanan'Andriamanitra hiala aminao ianao zany vao monomonina dia tsotra fotsiny teniko aminao miala kely indray aloha ny tanan'Andriamanitra ary zay ny tena tanjon'ny devoly fa raha ohatra ianao le eo amin'le tsy monomonina mihitsy eo amin'le miteny foana hoe Jesosy ay ianao hatra aty ay ianao hatra ery za te teny aminao fa ho lany aiky aminao ny fanaratsy ho lany aiky aminao ny fakapanahy ary dia Andriamanitra koa eo manome atsika lalana fahatsika mivoaka amin'izany misy zavatra miseho amin'ny fiainanao ny lalana voalohany ampahitan'Andriamanitra anao aforetiny lohalika ndana mivavaka ndana mampahetena ao amin'i Jehova tahaka ny Davida nampahetena tao amin'i Jehova dia avy eo hisokatra ny sainao dia ny lalana ivoahanao amin'io tsy lalana hitanao fa lalana hita amin'ny fanamasina ho atonony anao za zany teteny amintsika ety am-pamaranana manao hoe tsy misy fakapanahy mahazo atsika afa-tsy izay zakatsika izany ihany zakanao io matoa mandalo eo aminao ary natao ho anao io fa tsy natao ho an'ny hafa dia aza mimonomonina fa hatreo fa tsy maintsy tafavoaka amin'io ianao tsy maintsy mivoaka mpandresy ianao tsy maintsy tonga any amin'ny tany tondra-dronoana sy tantely ianao misy zavatra kely miseho amin'ny fiainanao tsy mbola tonga dia le zavatra be tianao aloha fa lalana makany io isory foan'Andriamanitra tena foan'Andriamanitra eny antsefatsefany hoe misy sakatsakana kely sy ny sisa sakatsakana ny mahasakatsakana azy sakatsakana fotsiny fa tsy sakana ny sakana zavatra ray tsy ahafahanao mandrosotsony fa ny sakatsakana zany dinganina ireny miaraka amin'ny herin'Andriamanitra Andriamanitra ny amin'ny hery atsika rehetrarehetra afahantsika mandingana ny fakapanahy mandingana ny fimonomononana ka dia isika rehetrarehetra dia samy tonga any amin'ny tany tondra-dronono sy tantely any amin'ny teny fikasana izay min'Andriamanitra tokony tafavoaka ianao io olanao io tokony tafavoaka ianao matoa ianao natsoin'Andriamanitra matoa ianao tonga ao amin'i Jesosy ao ny hevitra farany ahafahanao tafavoaka amin'io tokony tafavoaka ianao fa ny fahavalo dia miezaka mampiseho anatin'ny sainao ao fa tsy tafavoaka izany ianao aza mivavaka izany ianao aninona hiaraka amin'Andriamanitra izany ianao fa Andriamanitra miteny anao androany hoe andao zanako ianao asan'ny tanako ianao tsy maintsy tafita ianao tsy maintsy tafavoaka ianao ny Egyptianina hitanao androany tsy hitanao intsony mandrakizay mahay reza daholo ny tompo mba tsika bonne journée daholo samia miatrika ny tontolo androny fa Andriamanitra efa mialolalana antsika amin'ny rehetra totsika bonne journée tsika raha alina indray amin'ny sivy sasany raha tsy tonga eny amin'ny raolanitra Jesosy dia eo tsika ao anatin'ny vavaka fiambenana manomboka amin'ny herinandro ho ataontsika mandroso kely amin'izay ny fotoana nafahantsika manaraka ny vavaka fiambenana amin'izay mba ny fotoana koa moa zay fa manomboka amin'ny mazava ny andro efa hiditra amin'ny andro mafana dia voninahitra ao an'Andriamanitra zay ihany tahiny Jesosy isika zay misaotra anao naharitra neno hatramin'ny farany alleluia amen